arivo manantitra ny araba tompoko lasy sy tompoko vavy ho antsika rehetra manaraka ny onjam-peon'ny viva amin'izao atoandro zao ka tafahoana soamatsara ao anatin'izao fandarana okazava izao mampatsika andrenjanason eto amin'ny fanolorana miarabanao ihany koa mara ao amin'ny lafiny teknika tonga soa indray namana marsial tondra ny fifanampiana ao anatin'ny fifamakafakana ao anatin'izao fandarana okazava izao ifandrimbina eto izay mirala miarabanao marsial miarabanao mampatrika miaraba ihany koa ny mara ny lafiny teknika ary ny vahoaka malagasy izay miaino nyty fandarana okazava ity kopakopatananao atsika rehetra izay rinoela fa dia kopatananao atsika rehetra naiza misy atsika amin'izao atoandro zao matanjatanjaka ny okazava atsika androany a betsaka ny zavatra horesana fa dia samy manogila tsofina fandelo ifampiaraban-kiry Zaire chatuana, zar matsiarwana, vivava kawana. Walauna bukana, lagu sukarana, silesia na pedi, silesia na uya, kangisi agata, besoku diana. Nentina ny arabanantsika rehetra ry mpianao-draina makasitraka makatela indrindra tokoa. Trano mananjary feno rivo atsinany na akombava misongadina olona telo namoy ainy trano maherin'ny efajato lasa lavelona tao anatin'ny roa andro. Andranomafana Antsirabe kamion nifoaka tranona mpiambina hopitaly iray naratra. Fionamben'ny tanora afrikanina mifandray efa vonina amin'ny fampitaovana sy ny fotodrafitrasa i Madagasikara. Trano goavana atao mananjary mitondra fanampiana ny fitondram-panjakana. Zazavavy kely 3 voaolana notambazana ariary 100. Samelateo tonga dilotrela be zazakely na olana voaolana notambazana ariary 100 loza. Trisariary fanelihana olona hoy ny fikambanana safidy. Anatanjahantena baolina kitra Kozafa U17 ny diram-baolina 13 ny Barea Sandra. Resaka kolotsaina tahaka ambondrona mpiara-peo amin'ireo mpiandry-hafa. Farana izay akombavao izay tsika ry mpiaino ajaina. Tsy fahafehezana fitatana andrara-panjakana teren'ny député Anarivo Mamo andika lalàna ny chef district arako amin'ity député ity ireo. Trano any mananjary na dia fanampiana ho an'ireo traboina misa 730 ny fitondram-panjakana. Masovo indiana namboly azo tetsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely. Antoko fivoy mikonokonona fanakorontanana firenena fiara 4x4 ny vadibadika namoy ainy ny pastera iray sy ny vadiny 3 hafa ihany koa naratra. Izay no akombava misongadina nentina tamintsika ry mpianao-tsaina makasitraka makatela indrindra. Milohan'ny famakafakana goavana hoentina mpianao-jaina dia akombavao anankiray aloha vetivety ho ampitaina amintsika satria nitsangana ihany koa satria araka ny vaovao teo moa dia solombavam-bahoaka ao Arivo Mamo avy amin'ny fivoy zany izy io dia teren'ny nga député zany andika lalàna ny chef district nitsangana ihany kosa ireo sinady zany tao anatin'izay ny lehibe ny sinady nitondra fanazavana tao anatin'izay toe-javatra satria tsy azo ekena mihitsy ny fanaovana tsinitsinina sy ny fanaovana raha matahora na ny tsindritsindry izay mety atao amin'izany chef district zany fa dia nisy moa ny fitsanganana ny teny tao anatin'izay nitondra ny fanehoan-keviny ho arahantsika tahaka izao ny lehibe ny sinady. Ny fanajana ny principe de séparation des pouvoirs izay voalaza ny lalam-panorenana, ny fanajana ny didim-panjakana
larina fa 20 tsipika 3 tamin'ny 7 ny volana jolay taona 20 mifehy ny fitantanana na ny siady na ny crédit d'investissement appui au développement izay iarahan'ny solombavambahoaka sy ny solotena-panjakana. Nisy nady dia tsy miaro be fahatany famelonay marondrany kosa ny fanalambaraka pahabe maso atao amin'ny administrateur civil manao ny asany ao anatin'ny fanarahana-dalàna. Izay kosa nefa de resy lahatra fa tsy misy afa-tsy ny fiara-miasa eo amin'ny olom-boafidy sy ny olom-boatendry ihany no hany lalatokana ahafahana miantoka ny fampandrosoana matotra eny fotony koa manetana ny rotonta mba hiroso amin'izany. Fa enina sady farany aoka mba ampandeferina ny ambopody istoerana, aoka mba nitombotsoa ambonin'ny firenena sy ny vahoaka no tena imasoana. Zay ny filohan'ny sinady Andriamatora Rakotomanana Solofiniaina Lalaina isoran'izy nitondra an'izay faneo-kevitra sy azo lazaina hoe karazana fanambarana ihany koa manoloana an'ity solombavambahoaka somary mialatsiny fifanresahana teto izao fa mifamenofeno moa ny hevitra zany zao de hitantsika eo fa izao fa tonga eto any namana Martial fanampy amiko mifamakafakana eto izy koa no nanao investigation farany zay manko de tsika le okazavy hoe tsy mitora tsisy porofo anakay ary hijoroana ny fahamarinany ny antota taratasy sy ny porofo ngezangeza rehetra hoentina manoloana ny fizarana azy aminareo olo-pirenena. Okazava ny resaka eto tsy misy resaka honohono, eto tsisy resaka hoe andeha morona tsaona sala am'izany satria raha manao an'izany zay de voafitaka tokoa ny olo-pirenena lasa tsy voatana le mampanao gazety anay milaza ny vaovao marina sy ny ofisialy rehetrarehetra mitondra ny famakafakana misy ary mitondra sy mana-porofo ihany koa amin'ny porofo rehetrarehetra zay azo lazaina hita sy fantatra sy voamarina rehetra. Fa melohan'izay Martial de alohan'ny resahanao ny dianao tany de ianao ihany koa ao anatin'ny fantatry ny olona amin'ity resaka baolina kitra ity. Ohatrany tsika moa zany manana mpiain'ny okazava zany mazava ho azy de mba mitondra ihany koa tsika zany mba hoetikely ny sopapany resaka baolina aloha vetivety ny baolina kitra zany sy ny mombamomba ny vivavy baolina de aveo tsika miditra tanteraka am'izay am'zay fa satria le mpiaino zany mba mandefa hoe rehefa mba tonga ao Martial de mba save resahany kely ny vaovao momba ny baolina fa so zay tsy mahalala ininona ndao ary vetivety. Ya, ny Viva Football Inter-entreprise de totosa tamin'ny alady teo teny amin'ny kianja synthétique Spentana bypass ny dingana famaranana dia ny maraina nataony atao hoe lalao manasadalana de mi-finale moa zany zay niona ny Futur Textile tamin'ny ry zareo amin'ny Someto ary ry zareo atao amin'ny Somadis kosa ny fanena tamin'ny ekipa ny Taxi Agré. Zay zany ny fanitsanana nafinaritra be mihitsy ny lalao tapany maraina ary nakasofla moa filazantsika azy de ny sakafo ny lamina tsara tamin'ny iray ora de nisy ny fiadinany larina fahatelo ny zareo tao amin'ny Futur Textile zay nifandona tamin'ny zareo amin'ny Somadis zany dia resy tao anatin'izay ny Someto azafady ary ny famaranana kosa tena nafinaritra ny Taxi Agré sy ny Somadis zay tena fampitady hatramin'ny farany saingy tsy nahita masona rato zareo Somadis fa de lalaoviny zareo tao amin'ny Taxi Agré vato zany de afalina ny ala teny amin'ny bypass ny azo ny vato iny ny Taxi Agré manao an'ny cortège de triomphal moa filazantsika azy. Zay raha momba ny Viva Football Inter-entreprise teo amin'ny lalao baolina kitra omaly moa farany indrindra de misy an'le hoe lalao ny Kozafa zay aty amin'ny tapany atsimon'ny Afrika de misy firenena maro mandray anjara ka tamin'ny sokajy taona latsaka ny 17 na U17 natao tany Harare mivoaty Zimbabwe dia lalao telo no niratovin'ny Barea zay voalohany ao anatin'ny vondrana moa no miakatra amin'ny manasadalana mampatrika ka ny nisy atsika dia firenena telo nifandona tamin'ny Madagasikara tamin'ny voalohany tsika dia niona tamin'ny zareo Malawi resin'ny ekipa pireneny Malawi telo no iray ny Barea atsika U17 ny andro faharoa tamin'ny zoma teo dia niona tamin'ny Republika ny Afrika
atsimo ary dia nomotsanonjareo tamin'isa mavesatra 5 i Madagasikara ary omaly no nataony lalao fahatelo zay niona ny Zambie no tompondaka ny koza fahafarany mampatrika no nifanehatra tamin'ny bariany Madagasikara dia mbola lavo 5 isika zany hoe napiditra baolina 3 monja isika ary nidirana baolina 13 mampatrika ary dia nahazo kiana mavaivay na ny mpilalao na ny mpanazatra eny na ny fédération ary satria zay moa no antony na izany zany efa mampatrika ny azo itodiana de hoe tsy tsara ny fanomanana an'le U17 raha miohatra amin'ny hafa satria ao no fototra anankiray ahafahana mampahomby azy dia eo ihany koa ny fampifadiana ny mpilalao avy any ivelany export tsika sy ireo toto-tanana satria maro ny sekoly baolina kitra teto raha sekoly na baolina kitra anankiray takandreny étoile filante ny akademie maro reny no mifanehatra tamin'ny kozafa tsy ohatrohatran'ireny ny endriky ny lalao aloha any ka maka zay marary baolina kitra de mahita an'izay namana mampatrika farany eo amin'ny baria zany zany hoe lay miady amin'ny fédéteur na ho any mondial de mbola manana fanantenany tsika lalana roa no soritan'ny coach Corentin de hoe ny lalao roa farany izy de tsy azotsika maivanina lalao roa farany zay mafy nefa reo manana isa 7 Ghana manana isa 9 Madagasikara zany hoe ny tongotra ilany Ghana no efa any amin'ny mondial satria voalohany ao anatin'ny vondrana izy de raha toy izy mbola manana fandresena de anana chance ngeza be ho any amin'ny zany Madagasikara koa nefa tsy andaniny raha mahita fandresena roa miampy amin'ny fahavoazan'ireo ekipa hafa dia mbola manana chance andeha satria raha 16 points tsika zao 9 raha mandresy amin'ny lalao indroa de manana isa 12 andikan'izany tsy azo amaivanina ny lalao roa amin'ny 9 Octobre tsika Barea ifandona amin'ny Suelakante ny Comore ary de any Comore nanaovana ny lalao io le hoe derby de l'océan Indien ny Comorianina zany tena tsy mametraka ny lalao amin'ny Barea maivana mihitsy nga Stéphano Cusin ary Corentin Martins koa amin'ny malagasy hoe tsy azotsika le hoe mafy ny Comorianina ozy fa tsika koa vonina hiatrika an'izay zany hoe lalao mafy be ny 6 Octobre ho itantarantsika mivantany eto io ary ny amin'ny andro io ihany de i Mali eo amin'ny Tchad eo zany Mali mbola te tsy manana chance ho tafakatra intsony kanefa mba te hivoaka amboninahatry manoloana ny Tchad ary tsy zakan'ny Mali ny alatra nataon'ny arbitre tamin'ny fionany tamin'ny Ghana chance de mandeha mifeo hoe alefanay mihitsy le Madagasikara raha le nataonareo taminay zay ny amin'ny 6 Octobre ary amin'ny 13 Octobre kosa ny Barea dia iona amin'ny Mali any Bamako ary Ghana kosa amin'io iona amin'ny Comore zany hoe tsy anjaza daholo ny baolina amin'ny andro 7 sy ny 10 ka mirasoany Barea ny tsara indrindra ho atsika de le mandresy indroa mety anana an'le chance andeha mondial fa le deuxième io manko somary sahirana ny olona maninona le meilleur deuxième io zany atreto Madagasikara Gabon no ao anatiny zao amin'le andro fa 9 teo Gabon mananisa 7 Madagasikara mananisa 9 miaraka amin'ny RDC i Burkina Faso mananisa 5 reo zany meilleur deuxième zao zany hoe misy maromaro fa ireo isa reo mampa meilleur deuxième azy de amin'ny meilleur deuxième io miatrika lalao midona daholo reo ekipe reo de zay voalohany amin'io me voalohany aty Afrika mety ifandona amin'ny continent efatra hafa ivelan'ny Europa zany tsy mahazo tsy manana meilleur deuxième intsony fa i Azia ny Océania ny Amérique latine ary Afrika no mifandona mbola ifandona amin'ny efatra hafa ndray koa zany tsika ve zany hoe mafy kokoa ny lalan'le meilleur deuxième fa ny tsara indrindra de le hoe tonga de qualifié anatin'ny groupe i tsika voalohany zay raha fitinina isorany ianao Martial fa de amin'ny Octobre moa zany misesesy ny baolina amin'ny Octobre daholo zany tsika miatrika an'izay baolina taon'ny Barea Madagasikara isorany ianao tamin'izay vaovao sopapa zay fa tena ilain'ny mpiaino antsika zay ny aoriana famakafakana de misy namana manana ravaratra BDK radio ny antsika apita vaovao eo ihany koa de aorian'izay tsika miditra amin'ny antsoa taby fa hiditra amin'ny famakafakana goavantsika amin'izao atoandro zao mpiaino zay namana Martial vaovao ataotsika hoe tsy mety mangina ary mitabataba foana kanefa toy mitabataba ny anefitra ny ilazana azy ary ananana ny proof fa hoe anefitra ary etsy andaniny ihany koa mitady namana mba hiaraka aminy ty solombavam-bahoaka narivo mamy ty mbola ny resaka zao satria na vaovao moa zany nivoaka de hoe ketriketrika fanakorontanana ny zavatra efa niresahana teto ihany efa nitondra tamin'ny investigation kely nataoko io koa no voaviany mihitsy moa zany hitondra rehefa aveo fa ny zavatra somary tena manahirana amin'izy ity de izao azoko inona aveo hoe
le fivoy rehetrarehetra retsokomba amin'ny hevitry ty solom-bavambahoaka ty satria misy mpikambanao amin'ny fivoy ao tsika lazaina hoe niara-dita amin'ny filoham-pirenena nandritra ny fotoana maro ary tsy nanana eritreritra na hevitra tsy mendrika fa anisan'ny naprisika azy ary mba ho latsaka ho fidiana anoizan'ny asa ataony ny fitondram-panjakana ataon'ny filoham-pirenena zany ao anatin'ny sehatra ny fampandrosoana tia nefa ato lehibe amin'ny fivoy izy ohatrany manondrana ozy fitenenana ny lazana miaty tonga de mahitsy satria nahoana somary mahasorena ihany mieritreritra n'izany hoe solom-bavambahoaka olom-boafidy zany de zao moa zany hatramin'ny teny teo ny lehibe ansinady ka olom-boatendry nge ny chef district sa tsy marina olom-boatendry olona manana fahalalana ananana manana ny andraikitra teknisianina tsy tembetsaka Marcel fandao ary toizo ary ny fanadiadiana ifotony ny edinanao tonga natongavanao soa teto amin'ity fandarana okazavy ity indray Marcel makasitraka anao mampatrika eto dia teny foana averiko ty tenytsika eto amin'ny okazavy ity hoe ny ekipa ny okazava de miaino anaty vahoaka zana-bahoaka miaino anaty vahoaka tsy afaka mita bahoaka zay teny zay mamatotra zay le deontolojia ny asa fanaovan-gazety ihany koa ndao ary hiditsany amin'ny tanàna sy ny district anarivo mamitsika ty district anarivo mamity de misy commune urbaine anankiroa commune ny Meritsetosika zay teraka farany ny commune urbaine faharoa ary arivo mamo renivohitry ny district fa efa commune urbaine hatramin'izay manana commune ambanivohitra raiky amby roapolo izy akoatrandreo zany hoe mitotaly telo amby roapolo ny commune ao amin'ity district anarivo mamity ary anisan'ny commune vaovao ny commune ny Tsimadilo zay saraka tamin'ny commune Ambatomanga nisy fokotany 5 izy io raha ny tapany avaratra ny district anarivo mampatrika matanjaka be amin'ny volomananasy sy ny voatabia ary hita ny fitondram-panjakana zany satria nomena fitaovana avy amin'ny odofitsika naleo ho an'ny district ho amin'ny factoria ho amin'izay fanapitehana ny mananasy ozuna ny voatabia ozu zay ity district anarivo mamity zany hoe tsy adino ny fitondram-panjakana foibe ho an'ny tapany atsimony arivo maminy kosa dia malaza amin'ny volo ovy samy matanjaka amin'ny fambolem-bary kosa nefa ireo anankiroa reo saingy matanjaka kokoa sady maro ny commune any amin'ny tapany avaratra raha tsy laza fa tsy Ambatomanga sy Ambohimasina isika amin'izao fotoana izao mbola misy koa ny seranam-piaramanidina ny raisam-pirenena voalohany teto Madagasikara de ny seranam-piaramanidina ny raisam-pirenena Maharemana tamin'ny andron'ny Philbert Tsiranana tsy nampiasain'ny fitaterana anabakabaka malagasy intsony io fa ampiasain'ny tafika hatramin'izao ao ny misy an'le batakina baza aéronaval tactique sy ny fampiasan'ny mpanao tanjahantena de le fanaovana ny tunin na ny ranin izany commune maromaro manana ny tanjany ara-toekarena ao morarana tongona ohatra misy ny Bionex zay mamokatra ny Artemisia anaovantsika ny fanafody Ambatondravalo dia misy an'ireo carrière fitrandrahana vato samihafa ny hotellerie na ny trano fandraisam-bahiny maro ao amin'ny commune Ambohimasina nahitana ny Tojigrin lay misy ny todrano farantsana afahana mamokatra herinaratra ao Meritsetosika ny tetika asa tana masoandro ary isan'ny hoe misongadina moa ny fisiny fonja manara-penitra ao arinan'izay arivo mamo voalohany dia ahitana ny odof fanaovana ny pata meta zay avy amin'ny fitondram-panjakana ihany koa zany misy orinasa maleotena coagri mamokatra ny voatabia avadika ao ketchup sy zay vokatra azo amin'ny voatabia koa ary ao amin'io manandona arivo mamy io arivo mamy faharoa dia renivohitry ny asa tanana sy ny alatapia de hita ao avokoa zay tetika zay ary pisehatra amin'ny asa tanana maro no miatrika an'ireny Fermata sy tsena foara iraisam-pirenena any ivelany ireny Mampatrika ao Ambatomandravavy ao Kianja dia centrale solaire anankiroa napetraky ny fitondram-panjakana malagasy tsy hitany député Rajerso Antoine zany lalovany mandrakariva raha mialo Ambatomandravavy izy ka makeo amin'ny katsaka de tsy maintsy hita andreo panneau solaire reo fa tsy misy resaka momba an'izany hoe ezaka atao amin'ny fitondram-panjakana ao amin'ny angovo zany amin'ity député Rajerso Antoine ity nefa de takelaka be amin'ny arivo ndreo hitatsika io Akianja io no lalana io zany arivo mamo faharoa Ambomandry sy Manandona misy tetika asa ny fanjakana foibe zay anaovana ny fanorenana fotodrafitrasa ho an'ny fandosirana ny tanan-dehibe zany hoe tokony hiala aty andrenivohitra ny olona sahirana de makany amin'ireny toerandreny ka tetika asa ny SONVS na sekretariat-panjakana mididiny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana mialatsy manonona anarana monsieur Andriamanao Souzerara izany ary efa misy ireo atao hoe prototype ny trano fito sy ny tany zay zaraina amin'ny tatsa misa 3 amby 20
dia ny 13 amin'ireo dia avy aty Andrenivohitra ary ny 20 amin'ireo dia avy ao amin'ny Njotsongaina atao Arivomamo mihitatra makany Manolobony any amin'ny faritra commune Ambomandrio ity tetikasa ity ary mandray aty ny Antananarivo Atsimondrano any amin'ny faritra Incura manakaiky an'ilay tetikasa 35 000 logements nataon'ny Flodidiratsiraka fa izany namana Mampatrika raha jerena ny orinasa ao Arivomamo faharoa koa dia misy ny orinasa Elios ao Amboboromanga manao an'ilay rano sotrotsika vitalo ireny izany na hoe eo Tandrokombo moa malaza ny olona meritsy atosika dia tana kianja filalaovam-baolina malaza sentetika eo ny kianjan'ny assurance mama eo ihany koa ny fanaovana ny familiana fiarakodia aingam-pandeha na ny SRK serana rasin'ny carte na ny kartine izany eo ihany koa misy ny toerana fitsaboana mararisaina eto Madagasikara isan'ny lohany dia ny centre hospitalier mental Saint-Jean de Dieu Miakadaza efa niasa tao koa ny tena dia tononona manokana eo hoe misy ivitoerana betsaka zany mety atosika raha jerena zany andeha amin'izay tsika hijery momba nytia député Rajery Santoine ity zany radio voalohany eo amin'ny faritra Itasy dia ao amin'ny district Anarivomamo hain'ny vahoaka zany Marcel Randrenarson zany tanindrazako io atao amiko zany Rajery Santoine zany tamin'izy mbola mpianatra teny Akatso Mampatrika nianatra tao amin'ny agronomie izy dia mpangataka fandarana any tanana ny mpianatra tao amin'ny radioko zay aloha voalohany faharoa manaraka an'izay dia miaraka amin'ny namako zay efa lasa nodimandry manao an'ireny atao hoe salon de l'étudiant reny Antoine Rajery San ary nitety ny district telo tao Arivomamo zay Arivomamo Miarinarivo Soavinandrila nitety ny district ny Tsiromandidy sy Fenoarivo be nanaovanay fampianarana ny mpianatra hoe mpitaridalana satria Antoine dia filohana fikambanana mpianatra teraka ny faritany Antananarivo misy hoe mahafami zay sy ny avy any amin'ny faritra Itasy dia manao torolalana ho an'ireny mpianatra afaka baka reny ary dia maimaipoana ny nataony tao amin'ny radioko tamin'izany nisy vamotoana ny latsahana fifidianana somavimoaka talohan'le farany teo zany Mampatrika dia nilatsaka Antoine tsy lany izy ndresaka tamin'ny Marcel Randrenarson za nangana radio ety dia nitoerana amin'izay misy mihitsy moa no nisy izy dia nanoro azy amin'ny tantsorika mombamomba an'ireny fijoroan'ny radio reny dia nitsangana ny hoe radio fivoarana fitaovana maro teo amiko ny nampiasainy mba tsy lazavatsy compteur tsy nare zany radio fivoarana zany ny olona Mampatrika raha tsy nisy ny compteurko satria compteur privé ny fa tsy any Jirama fotsiny Jirama zany mpanomea fa maka autorisation dikan'izany zany namana nahafinaritra zany Antoine zany saingy rehefa tao amin'ny fifidianana solomavimoaka farany teo male teny izy dia anisan'ny atsoina politika nataony dia tetikasa anankiray Mampatrika dia hoe manana ny tetikasa ny fitondram-panjakana tarihan'ny filohan'ny Rajoelina eo ihany koa ny ministera ny mponina ary ny FID zay ny Banque mondiale nanao an'ilay tetikasa asavitra mirindra eran'ny Madagasikara ao anatin'ny radio io nefa izy milaza tamin'ny fanetanana ny mponina amin'ny district Anarivomamo zay nitonondry teo hoe misy commune 320 Mampatrika dia hoe any radio fivoarana tetikasan'ny radio fivoarana mamatsy ny olona amin'ny fambolena dia za tena miteny mihitsy lainga matao marivotototra nataony zany député zany tsy mpifahavalo zay sy Antoine na raha za jereko zay fa tsy mitovy kosa ny fijery raha ny fandrindrana amin'ny fampandrosoana ao anatin'ny district Anarivomamo zay satria tetikasan'ny fanjakana no nalain'ny député Rajery San lazainy fa asy ny fikambanana fivoina ny radio fivoarana dia tsy mety zay rehetra zay le atao hoe influence politique Mampatrika akoatran'izay zavatra miseho ao anatin'ny district Anarivomamo miaina ao anaty vahoaka ao za dia tsy fa tsy diso zany raha manatona an'ireo ataontsika hoe STD na service technique décentralisé nareo mpiasa-panjakana samihafa eo anivon'ny district anao dia tsisy tsy mitaraina ny fiatsika ity député ity andaotsika teny singa any amin'ireta ohatra ao zany ny gendarmerie pirenena misy compagnie ny gendarmerie ao Arivomamo namana Mampatrika misy ihany koa ny brigade ao Arivomamo meritsy atosika dia misy ny poste avancé sy ny poste fixe any gendarmerie rehefa misy ny fitarainana ao amin'ny radio fivoarana zay mivantana avy amin'ny mpiaino na avy amin'izay olona hiaran-doza manodidina amin'ny zay marehan'ny radio fivoarana ivelan'ny district Anarivomamo dia miantso mivantana fa ao à l'antenne ao amin'ny antenne ny
atao hoe ny anivon'ny radio fivoarana sy député Antoine salany baiko ny gendarmerie ohatra ny hoe tonga miaraka mivava ao anatin'io mba nafitohina ny tontolon'ny gendarmerie zay tena manao ny aintso zavatra amin'ny fampandriana fahalemana ny amin'ny district Anarivo Mamo tononotreto zany hoe kompania sy brigade zany namana mampatrika raha resaka fandriam-pahalemana de miasa mafy ny polisy sy ny gendarme satria samy misy commissariat de police na ao Arivo Mamo na ao Meritsetosika ary miara-miasa reo de misy gendarmerie zay miara-miasa ary tena hoe manao ny aintso zavatra atao hoe fampandriana fahalemana ny district reo commune telo amby roapolo reo akoatran'izay namana mampatrika dia anisany miteraka fibaikona mihitsy any anatin'ny sampandraram-panjakana raha tsy teny afa-tsy ny fitsarana nisy tranga anankiray nataon'ny député Antoine mihitsy namana mampatrika hoe nisy nandroba jolay izy tany akaiky ny Ambomandry atao hoe Manolobony de niantso vonjy izy de niakatra fitsarana io de rehefa mivoaka ny didim-pitsarana de nanao aveo na hoe be mibaboka le olona tam'izany nyresaka momba ny azy hoe tena mifankalala zay sy ny député Antoine moa zany tam'izany raha Jerson de laza nivoaka ny didim-pitsarana de tsy afapo izy lasa izy ndray zany mibaiko hoe fa maninona ny ray volana fotsiny na roa volana fotsiny no didy avoakanareo amin'ny fitsarana mibaiko takan'izany zany Antoine raha Jerson hoe fanahoana de rehefa manao fanadihadiny tsika de hoe misy profiny atao amin'ny fitsarana vao mamoaka didy izy anisan'ny baiko zany mandeha koa mpiasa-panjakana samihafa any amin'ny fahasalamana any amin'ny fananatany any amin'ny fampianarana sisko de mitaraina am'izany ny zavatra fantatra tany am-piantoana namana mampatrika de hoe lay influence politique ataon'ny raha Jerson Antoine député Anarivo Mamo de atao hoe manimba ny tontolo any amin'ny faritra satria lasa mihevitra ny tena no filoham-pirenena kely ao anatin'ny district Anarivo Mamo izy zany afaka mibaiko ny rehetra na za zao ary sany Antoine baikona tsy fa za teraka talohan'ny Antoine 15 taona nanana radio teo Arivo Mamo tsy zany no ampianariny an'izany resaka fampahalalam-baovao zany lasa izy ndray no midénigré an'izany rehetra noetrany hoe monsieur Setou zay nga milazana azy hoetiko ihany hitariko ny famakafakana satria ngezangeza ao amin'ny district Anarivo Mamo ny olona nivoaka tao tsy jeren'ny fanjakana akaiky io district io hoe amaivanina tiako tenena hoe tsy jereny tena jereny akaiky tsy azo amaivanina satria ny olona mivoaka tao amin'ny district Anarivo Mamo mampatrika raha ny tatana ny district de sahirana ny chef district amin'ny fandimby ao satria nahoana zay chef district atao namana mampatrika de nazo toerana ambony foana ohatra am'izany raha Cotonarivo tery de nisahana atao amin'ny ministèran'ny atitany avy eo lasa tany amin'ny senita didinao ny resaka doublon chef district Anarivo Mamo zany hoe élite foana zany reny any amin'ny asa arovan'ny synady reny amin'ny asany tsika tsy miditra amin'ny côté politique fa côté technique lasa ihany tsika tamin'ny Rabaritsona Jean-Claude zay chef district natao Arivo Mamo zany lasa tao amin'ny DRH atao amin'ny ministèran'ny atitany avy eo lasa lehibe ny faritra Bongolava fantatry Bongolava tsara zany Rabaritsona Jean-Claude zany de nandeha koa ny chef district Anarivo Mamo raha koa tsy zafidy miady amin'ny kolokolo zany chef district zany tamin'ny andro Marc Ravalomanana zany fa teneniko anao hoe ny élite atao Arivo Mamo lasa chef de région teto Analamanga nge raha koa tsy zafidy ary ity ataotsika hoe chef district zao ty raha zavin-dalambo rojo ary manana ny tena mafindrina reo mbola zaka ihany fa zanaka Arivo Mamo piriporka filazantsika azy mama ny chef district io avao ny commune Mpamanga ary ny dada ny chef district io avao Ambotrambo zanaka Arivo Mamo nge zany le chef district entsehany Antoine i Antoine zanaka fonenana eo kaiky ny fonja manara-penitra io ny tranony Antoine tanànany Antoine ny reniny iza zany no zanaky ny tanàna ary Martial na anarandray ao Arivo Mamo mifankalala zany raha lazaina am'le sokona adetso toizako le izy sokona atreo fotsiny azonao tsara dikan'izany zany tsy afaka mifanaratsy raha mifilazany eto tsy fanaratsiana Antoine aoka zavatsara rezatsika fa filazanany misy sy ny marina zay no adiditsika tsy za mihitsy nandeha teny hoe ratsy izy na tsara izy fa ny atao no jerena azy reto ary zavatra hitatsika am'izay resaka siady ianao fe tsy mahalala zany hoe député Rodin Rakotomanga ao amin'ny miara-manonja député intelo inefatra 10 mandat miampiarahana amin'izy tany amran'ny CT atao 12 taona na ohatrany tao amin'ny fitondram-panjakana ary mpanohitra hirihiriny fa mahay miara-miasa tamin'ireo chef district rehetra eo zany député Rodin zany
reo chef district antany saiko reo eny fa narakotonarivo tery narabaritsoana Jean Claude narakoto Zafidy narazavina Lamberojo Arnienne de miteny hoe mpanohatra zany fa manaraka an'ilay lalàna amin'ny raharaham-panjakana de mivoaka foana ny siady mazava tsara zany zay namana mamy Patrick fa ny zavatra misy amin'ity de hoe te hibaiko chef district i Antoine Rajerson zao manko le izy io misy taratasy apetraka efa assistant parlementaire ny tena ary manadiady an'izay tsika misy namana mamy Patrick le hoe siada vola omen'ny fitondra-fanjakana foibe ho an'ny district de izy io 10 tapitrisa ariary aloha tonga de tenenina ny lena vola fa sao de tsy fantatry Antoine Rajerson zany 10 tapitrisa ariary isaky ny district 9 lasa 20 ny district eto ary Madagasikara namana mamy Patrick samy manome an'izay 10 tapitrisa ariary amin'ny fanjakan'izay fa tsy omena fotsiny hoe iny ary io vola io de tapahany be ny tanàna ao anatiny be ny tanàna 320 zany mivory miaraka amin'ny député manolotra tetikasy reo be ny tanàna reo ohatra hoe commune Morarana Tongana mety fanitso niny Ampamanga mety ordinateur de mametraka an'le tetikasa sy ny vidiny tsy olatsika zay mamy Patrick fa ny lalàna ao anatin'le izy de hoe tsy maintsy manda volam-panjakana le izy de tsy maintsy mandala ny tsenam-bary-panjakana de hoe misy fepetra tsy maintsy atao ny PV de réunion sy ny PV an'ilay tetikasa procès verbal moa zany le PV de ny famatsim-bolam-panjakana io arahan'ny lehiben'ny district sy ny mandalina atao hoe tsenam-bary-panjakana ny fandalovany amin'ny tsenam-bary-panjakana de misy etra mamy Patrick iny le 900 ary akoatran'izay mandalo amin'ny lehiben'ny district ny atota taratasy de iny le atao hoe fonctionnement mamy Patrick efa mivezivezy mitondra an'ireo dossier reo afahana mamoaka an'le vola reo nge ny pitsony no tenen'ny chef district arao ty lalàna ty fa tsy manakana ny reo budget reo zany hoe lany tao amin'le teti-bola fotsiny ny budget nalefa ny solotenany i Antoine Rajerson tsy hita pipokatsony ao arivo mamy amin'ny akapobeny lasa mitety faritra tonga ny Dego manomana ny atao hoe efa milaza tena ilatsaka président de république zay nga mba tonga de aloha mahitsika za Marshal Randrianarson tsy mba mahay miolaka fa mieritreritra ny ilatsaka président de république ho anay amin'ny district anarivo mamy efa anankiroa ny laza tena fa ilatsaka Parso Andriambolonarivo zay be ny tanàna Mieritsetosika meraparany efa nidéclaré izy fa de ilatsaka président hony amin'ny 2028 zony feno zany fanazy de zay koa i Antoine Rajerson efa nandeha tany Dego mandefa ary farany teo izy tany Fandrina tany amin'ny faritra Moromani efa manoma adiny le district mifidy azy de efa pré-campagne électorale anticipée averiko tsara pré-campagne électorale anticipée nataon'ny Rajerson Antoine zao de io izy fa mandrehitrafo ao anatin'ny district anarivo mamy am'izay hoe inona ny olatsika de le stage hoe mety olana de karitiny amin'iny satria alarobitsy ana Mieritsetosika Fionambe Mieritsetosika namana mamy Patrick mateneniko anao Fionambe avy any Atambolo Ambomasina Morarana Tongona Ambato Miravavy tonga ao Ambotrambo tonga ao ny avany avaratra zany tsy teny manodidina tsony aho ny avany Ambomandry Ambopandrano Mahitsy Arivo Ampamanga Mendrandra sisa mietsena ao Mieritsetosika zany hoe Carrefour toeram-pionany rehetra rehefa alarobia Mieritsetosika de ohatr'izay koa arivo mamy rehefa zoma any daholo koa mipetsena de ararotany lay fotoana mahabe pitsidika fa raha ataovy amin'ny andro andavanandro de ho hitan'ny avany ao i Antoine Rajerson tamin'ny sady tsy mpanohitra hoe miaraka amin'ireo hoe team na RMDM izy tamin'ireny izy le anisan'ny lanjasaina fotsy tao arivo mamy sy Mieritsetosika aloha zava-tsara hita maso reny sovina lanjasaina fotsy Antoine Rajerson fa tsy miaraka amin'ireo RMDM reo satria misoratena tao voatango hoe mavita azy izy manko rehefa miteny de tsika mantsy zay mihitsy zazany tazaiko Antoine Rajerson tena tsoroko zay tena haiko zany hoe tsika mantsy zay foana izy rehefa entanay tsika mantsy zay mba ataoko hoe teneniko an'izay izy de ho azony olona tsy mpifahavalo fa mifankalala tsara afaka mifampiteny hoe aza fitana ny vahoaka commune 320 tsisy voatsidika tsony zao ny radio sisa nampiasaina hoe ao ano miteny de ao izy manapoapoaka ohatrany hoe tsisy asa ataon'ity fanjakany teo fa nytonintso teo daholo hoe nahazo atao fa tsika nahazo centrale solaire anisan'ny ngezange tsika matambrava fa tsy resany zany nahazo atao hoe fitratrahana angovo avao tsika atao jigriny fa tsy miresaka an'izany fa le tetikasany ary le maty satria efa tapitra le volan'ny banque mondiale mantsy le asavitra mirindra de tapitra treo koa nanapana tena vahoaka ny hoe sakay vavamborona sy ny sisa
voafitaka le vahoaka voafitaka amin'ny vahoaka satria naverina daholo reny fitaovandreny de mivoly vary safiotra tena mba gaga sy talanjona raha nandeha tany mba hita tantara kely zavatra misy namako FTMTK zay de teknisian'ny fambolena netiny maro karavary manana tany Chine teneniko le izy alota avoakatsika ny marina mamy Clément nanangana association manovo ao amieritseritosika labrosy ao netiny maro karavary manana tany Chine mijery nitetika savary ray zay de io le hoe SRI ny SRI mampatrika de nataony mopera Henri de Laulanier jésuite tany Fianaratsoa mopera frantsay ny asa teto Madagasikara de efa nitenentsika teto any Okazava hoe ry zareo Sonongy tamin'ny andro amin'ny père Henri de Laulanier tamin'ny taona 1979 no naka n'lay teknika ny SRI nataony Henri de Laulanier tany Chine de no alalininy zany le SRI de mivoaka SRA le aza SRA ndray le hoe système rizicole amélioré io no nandehanan'ny Clément sy ny flora valimanana tany tamin'izany tsy mamenatra amin'ny tena zany satria tia hampiasan'le vary de nisy vidinan'ny Floandro Rajoelina koa tamin'le vary safiotra de ny zavatra mampagaga mampatrika io na maranako mifamakafakako anoizantsika azy de hoe rehefa nentina teto nataony andrana rehetra amin'ny vary safiotra i Chine sy Madagasikara nge mitovitovy toetany any Chine aza misy désert ngeza be mpampianatra géographie de haiko tsara misy désert tsy azo iainana 57 degré any amin'ny faritra Chine fa ny toetan'ny Chine sy Madagasikara misy ifandraisana de le tany mafana misy rano de le vary safiotrany Chine adapté aty Madagasikara azo ampiarina fa raha jery Antoine zay ingénieur agrônome misoratena mihitsy hoe za mahay de milaza izy hoe diso-kajo ny fanjakana nitondra le vary safiotra teto de fa hoaizy fa izy rery hoe ny ingénieur agronome eto Madagasikara manohatra n'lay izy tsy hoe manohatra fanjakana fa le manampahaizana mitovy aminy zany tsy adaptable tsy mety eto amin'ny toetany Madagasikara le vary safiotra nefa tsika mahita le profo zay nentina mivantana mihitsy hoe nakany avakina karatra nakany Morondava nakany amin'ny faritra maro io vary safiotra hitanao am'izay zany farany nitetika adin'ity Rajery Antoine ity de hoe monsieur victime be izy rehefa manao zavatra hitanao le hoe za zao hiaran'ny herisetra ty ananina ny savain'ny polisy izy te tsy akadimbahoaka fa iza moa izy nitso jeren'ny polisy zangy assistant parlement manana droit ny polisy mety mijery zava tsy hoe ny taratasinao ny jereny fa mba amin'ny andro maizina ve anavahana an'iza sisa fa rehefa manakany de mijanony ianao de aveo de fa de agravena le izy na hoe dramatisena le sakana hoe za de ny sakana amin'ny polisy fa ianao le olona miriry amin'ny tany Madagasikara de adosoana ve zay zany de hitarina be monsieur victime fa rehefa ao anatin'ny kabary sy ny resaka ao amin'ny fandara manevo te fanjakana hoe tsy misy mpitondra fanjakana eto za manaiky misy ny fanitrana eto Madagasikara fa manao ezaka ve fitondram-panjakana lasa ohatrany hoe zay nisy lelahany eo ve fa de hoe tsisy nininina vita eto fa Antoine Rajery sy ny vovoy anova Madagasikara ohatrany hoe zay le nofy kanefa raha zao paikady zao de hoe manao influence politique misarika ny olona sy manakorotana ohatrotrazay zany i Rajery sy Antoine raha resahana ataoko hoe mijanona kely eo tsika fa alao mba mitondra famakafakana ny hafa goava za Marcel ny zavatra azo resahana kely ao anatin'izay toe-javatra zay de hoe tapohana azo fahefana ve sa fisahozahoana fotsiny sa tianandra tena ka ilaza fa hoe manam-pahefana de diso le kajy ao anatin'le filalaovana politika normalna be le izy satria mialatsiny tsy mandatsako sanatria fa raha raisina le izy de tsy mifanandrify am'le fahalalatsaina ananany solo maro-mbahoaka io ny toetra ananany rehefa niditra tao anatin'ny domaine politika donc zany niveau politika mialatsiny tena tonga de sako miteny hoe raha ataotsika sur 10 de tsy maninona atao hoe 1 sur 10 ny ananany donc zany mila mamantatra tsara fa inona ny tanjona anaovana politika de io zao nandeha vaovao hitatra any amin'ny tambazotra ny resaka hoe vola aloha amin'ny latsaka loolona ina moa nidiranao am'izany inao nge nilatsaka député nandoko caution koa nandovoly ina toko problème kanga rehefa lany ianao de hoe ianao sitraka ny tombotsoa amin'ny asiany atemeram-pirenena inona ny problème anao raha ohatra ka ilatsaka sénateur ny olona ka 60 millions ilatsahany rehefa zay nitapaka sy agna de zay nizy misy milatsaka foana io de alao ny olona manam-pahalalana zany sa alahelonao volana aloha nilatsahanao député de tonga am'izao faneho-kevitra ara-politika mandeha am'tsyizy zao tena mialatsy olom-boafidy ianao hoe teny quatro malo fakomaly olom-boafidy zany olona tena hoe mendrika olona jaina kanefa indrisy ohatrany sanatriny vavy mandoto mainty ny
olona mifidy anao de marina ny teninao teo zao hoe tsena rehefa tsena io manko talenta amin'ny mpanao politika de mba lesona ray mba hay iny zany de iny no entiny manaraotra fanararoatra d'un côté ny olona itsinao ao anatin'ny fahefana sy ny asany atao tsy eritreretinao koa hoe izy olona io fa ny ao andoha angamba de hoe za député azalaina baraka koa le député rehetrarehetra député rehetrarehetra manala baraka anao nge le zalahy ty sombavambahoaka ty manala baraka anareo teneno namanareo izy anaro izy na mpanohatra na izy betsaka ngeny député mpanohatra ao fa nga misy manao anina ohatr zany ka zavatra mahagaga de zay de zao na le fikambanana ary hoe fivoy izy teo na le fikambanana ary am'izao fotoana za suira mihitsy fa menamenatra ary nybe ny tanàna fivoiko ino a ny be ny tanàna fivoy tena raha miteny fotsiny tsika misy be ny tanàna kiray a mendrika ary tian'ny olona mandraky tiany androany ary zany sahako manasany zany eto dokotera izy fa manao ny asany zany fa za mino marimarina fa nisy tsy firaisan-kevitra amin'io député io ary eo manko zao ny ampianjahanjan'io député io am'izay ny zava-misy etiny ao anatin'izay faneho-kevitra raha politika zay donc zany tiako tenenina zany eo amin'ny niveau politika sady tsy ahony ny tsy derarainy fa le fahazahony toeram-boninahitra zay ny tena zava-dehibe aminy ahafahany manatanteraka ny zavatra karaha zao sady ve nao eritre fa grave ty olona ilatsaka araky ny teny martial teo ilatsaka filoham-pirenena raha izay fa nga ny olona ilatsaka filoham-pirenena milatsadatsaka fahatany misy zavatra goavana bengy ao anatin'ny fotom-pisainana ananan'ny olona andeha ilatsaka an'izany ary ny zavatra goavana be ao anatin'izany olona manana vision mahatsapa ny vision ao anatiny no ahafantarany an'izany karaha izao ve ny lalana izoranao amin'ny ara-politika sahady atao ka hoe voatanora kely ohatran'iny de anahoana mety lalana efaranao ao anatin'izay ingénieur agronome de ny problème raha za zao ny ingénieur agronome zany tonga de ataoko maitsomaitso be ny tanànako aloha midiny fotony mihitsy porofoky mihitsy na itsika ary andeha hidinao ndao mba ho any amin'io maitso tena hoe voaporofo tsara ny zavatra misy rehetrarehetra ao anatin'izay rehetrarehetra zay fa ny zavatra misy a tsy zay araky ny teninao teo fa zao ny zava-misy mepanga chef district monsieur Bob manoloana baiko mpiasa-panjakana manao tsinitsina tsy hoe manao tsinitsina fa manamaivana ny asa mpitandro filaminana tsy haiko tsony hatrany amin'ny resaka fitsarana sy ny sisa tena gaga ianao hoe fa olona ino ny ty voafitaka ange le olona mifidy anao andre mato solombavam-bahoaka voafitaka ary za mino marimarina fa vavan'izy ireo tena fa zaran'izy ireo ary misy anay okazava zao miteny ary za tena sura fa miteny mihitsy ny olona zao hoe aloha mihitsy ataon'ny okazava fa tena zay ny zavatra misy marina fa raha zay no miteny aty manko de eto ndray de hoahoahoa eto fa mihina fa mahazo ainy nareo any martial ary te tonga te zaza nytezay martial tena tonga de itsika hoe zaza nytezay zaza solombavam-bahoaka zany io tsisy ady hoe adina izy sy ny solomba fa mihevitra ny tsy mitovy zavatra fotom-pisainana tsy tokony andeha d'un côté koa andre mato solombavam-bahoaka ny ainao manjery aza lava aza vazivaziana fa aloha mba tena hifantoka am'izay hoe mahainao manjery azy zay manana radio ianao miteny azakambo velona hoe ambony radio ny anaovana resaka be fandana midina fotony de jereo fa tsy hoe mifananana radio de ao foana de manahirana nge zany zany zao problème mitranga daholo vetivety fotsiny martial ao anatin'izany rehetrarehetra zany rehefa aveo anao mitondra kely amara-panazy ao anatin'izay de misy jereo any mipejy any fa tsika tena hoe nanomboka omaly fakomaly nanao fanadiadinan'io an'io hoe montage hoe ty sa izy ty andao arahana tsara ary za mino marimarina fa hitany any amin'ny cybercriminalité io hitan'ny tambazotra rehetra jereo am'le joursial journal azafady de jereo ao samy mamolokatra Facebook zao journal de jereo fa niraisinay mihitsy io zavatra io andeha ho an'izay tsy nahita zany sy tsy nahita de mba alefanay eto le izy hoe ahoana zany nyfandraisanao ihany koa anty resadresaky ty solombavam-bahoaka ty sy tamina solombavam-bahoaka anak'iray mpanohatra de andenge hoe notsika zay de eo tsika samy saintsaina daholo hoe aiza ho aiza zany le fotom-pisainan'le olona andeha ilatsaka filoham-pirenena fisafidim-bahoaka solombavam-bahoaka voasolo tena marina ve ny vahoaka ahoana sy ahoana
tena hoe milamina ve le arivo mamo ilamina ve le firenena raha tony olona tony ny andeha hitondra sy hitatana amin'ny firenena indray andro any ka hiantefan'ny safidim-bahoaka asa nahoana so ihany fahita meloha zao famitahana ataonyity solombavam-bahoaka ty zao any olona mifidy azy andeha eo rahantsika zorona alina en Facebook samy mahita daholo dia afaka mijerytsika fa io raha tena matsy tena izy réel io tsisy resaka hoe montage io andeha eo rahantsika vetivety la feta do Tanarivo zay mampo ando si dai tu vedi la stessa quella c'è detto mezzo mandeva bando da arriva mi ma curava la gente lì si sta lì ma come detto a parte che andremo tutto un raggio a parte che andremo a e non si che arriva a parte che arriva neanche non vedevo, non rutta via. Tu chiamate che va a live e ne io va a tenere tutto, no? Stava ganando tutto andato tanto. Da lì lui era vale tempo che insomma dei anni, se vuole fu discovisione, allora sta fuoco. Sta fuoco la discovisione. Pagliaccio non ci vede. Ok. Zay ao amin'ny journal tsisy feo montage io tsisy nino io tena nataonay fa nadiadina zany le solombavam-bahoaka zany le foto solombavam-bahoaka zany tena hoe tsy haiko hoe zany ny fotom-pisainana entina ao anatin'le izy ary le izy za aloha tena isaorana vina hitantana ny Madagasikara vina hitantana ny Madagasikara tena isorako ny olona nanaparitaka an'iny noho ny fitiavany tanindrazana noho ny fitiavany ny olom-pirenena zay ny andraisana azy fa tsy hoe fanaratsiana fa namporofoana kosa iny ry-mpiaino ajaina fa zany ny mpanao politika sasany betsaka ntsika teto miteny foana tsy manonona anarany reo mpanao politika sasany iny zao reny le mpanao politika sasany reny le mpanao politika sasany reny ka zavatra hoe ndasolo misy message mba avereny kely le maneo izy olona tsy naheno tsara zay tena makasitraka anareo atao amin'ny okaza eny ndasy fa averintsika vetivety azoan'ny mpiaino zany ny zavatra tiana tenena hoe zay le mpanao politika sasany zay tiana resahana zany de hoe le fanaovana politika hoa depuis efa nresahantsika teto amin'ny fandaharana okazava misy fenarana izy io azahoana maripaizana izy io aza alaina baraka ny olona nianatra fa resaka hoe solombavam-bahoaka indray amin'ny maha-olom-boafidy domaine anankiray tao anatiny hoe fandraisanao andraikitra goavana be tao anatiny hoe andeha andray anjara ianao hitondra fitantanana sy anaporo fitiavan-tanindrazana amin'ny asa zay mety ho sahaninao ao anatiny zay fa ny tena mahagaga Marcel de ny tena problème de zao le olona manao ohatran'izay betsaka no mifantoka hoe bon solombavam-bahoaka zao ny asako zao ny adiny zao ny zavatra sana fa le hoe mijabaka amin'ny aferatsika hoe ananako ny fahefana de ao anatiny koa le hoe immunité sy ny karazany de eo anao de gaga ianao amin'ny olona hoe ahoana fipetraka zany zavatra zany milohan'ny andefasan'ny Aymara azy famerenana satria zao ny mpiaino le matozy mangataka de zao miteny ka anankiroa fa mitovy fa ny fitrangany fotsiny samihafa raha tamin'ny andron'ny grevy tany aloha 3 sy 4 arivo 2 sy 4 arivo nampianatra ny olona nanao an'izany atao hoe grenade lacrymogène bomba lacrymogène tsy aza artisanal azafady le hoe cocktail molotov ny onjam-peo anankiray tany anatin'ny fanoherana tamin'izany fotoana zany zay nitantanan'ny filoham-pirenena nitoerana tamin'izany de inona nitranga tsy fampianarana ny olona anao an'ireny lacrymogène reny na hoe ka bomba artisanal no atao anaty radio ny radio manko manana tanjona hoe IEC informer l'homme éduquer l'homme communiquer l'homme eo me vaovao marina izy de azo izy mifanerasera aminy fa tsy hoe entinao iarovanao ny tombontsoa politika anao na tombontsoa manokanao de inona mahasamy hafa an'izay am'le hoe andao arehatra ny afo tena naheno an'le feona alefanao teo hoe
amin'ny page Facebook ozy ianao teo jour amin'ny teny frantsay na amin'ny teny malagasy alina zany hoe miasa andromanalina zany io page io raha tiany tenenina mba sokafy ao amin'ny page-nao fa manongo tena hoe ikasika lalam-pirenena andefa olona 50 mamenatra mampatahotra raha tanora manao politika vo isehatra efa manana an'izany de efa afaka hoe mibore radio zaho tena miteny anao fa sarotra io de zay nitako hoe iangavitsika aimara hoe amin'ny lafiny teknika avereny marina ary aloha le izy teo miara-mandretsika averitsika le izy averitsika vetivety zaika Tsadety maintsy mandeha babandy ohatra hoe arimba misy 50 namana makely aritsika tsara be matonga de vitatsika tapahatsika andray mandeha fotiny radio tapahatsika andray marainy vomantsika ariva tapahatsika andray arivariva amin'ny aliny tonga de annonce roupra be vataizalah io renay io asaina le goudron tapaka andray ihany fotiny radio tamizay tadi brueza vale de mitovy amin'ny tsy mandeha ihany zany zay aloha rehefa misy cohésion nareo tafavoky io raha vao misy cohésion zay ny izy efa naverina tena mampalahelo inona le cohésion tena mampalahelo zany seho misy ty somba fananinana lifo zay ary mino afa efa hitany tompona andraikitra rehetrarehetra aza voasahanao anatin'izany resaka humilité zany izy daholo amin'izany fotoana zany koa tena ohatra malasa nay zany tena mampalahelo amin'ny toe-javatra ohatra zany marsial de le famitaam-bahoaka mifidy anao zay ny tena mampalahelo ary tena ny olona ny vahoaka ny rehefa hifidy olona zay ka tena tiany de tena fidiny fa misy fanantenana goavana tena mamirapiratra ao amin'ny olona ny zavatra misy nefa ankehitriny tena hoe mainty ny tontolo ao anatin'izany arivo mamo zany nahazo ny vahoaka ny fidy an'izany nahazo an'izany fikambanana zany ianao tsy afa miala fa lehibe amin'ny fikambanana foy na inona ho ataonao na inona de io ny lotonao fivoiko manimba tena fa sy raha tena mitena tena marika mampatrika anisan'ny resahany koa le sefipokotany za moa zany za tena mamotsipotsitra ao amin'ny onjapeo ary za samy teny foana na ty naiza hoe nitsika ho miainao anaty vahoaka satria zana vahoaka aza mamitaka vahoaka zany amin'ny sefipokotany tsy ao amin'ny district Anarimo fa io moa zany no ao moa zany le boky émissaire ny Antoine Rajerison zany zao sy fivoy de ohatran'ny resahana fa matetika ny sefipokotany rehefa tranainy eo amin'ny asany lasa manana fahefana feno amin'ny olona zany ohatran'ny lasa mpanjaka ary vitany sefipokotany any aminay no miteny mihitsy hoe oloko reo azo rehetra hoe oloko de rehefa misy tonga ny atao hoe propagande ohatra hoe ino ny antoko anao propagandy oloko reo de tonga indray be oloko reo zany no anandreo ohatrany de misy tambo mivolasa de raha vao elo eo amin'le fitantanana de lasa manapatra fahefana amin'ny vahoaka ary misy mihitsy ny teny lehibe ny district teo raha Zavindralambo Lobo Rojo Armanana mba eritrereto tsara zany le niteneniny teo hoe raha Zavindralambo Rojo ary nyaina zanaka mpamanga aho nyreniny izy ary zanaka ambotrambozy am'ray mba diny hoe izy ve de andehanao anala baratena mba zanaka arivo mamany anao chef district de anala baratena mahalala an'le sefipokotany rehetrarehetra izy ary tsy mipetraka amin'ny birao an'izany miadra ndray manao sonina ataoko ao izy fa manao terrain izy taloha tsisy fiara simba ny fiaranay to arivo mamy roza izy simba foana eny de raiketaka moa le tobila filazany olona azy raiketaka amin'ny tomato azy fa nahazo fiara tsara amin'ny fitondram-panjakana ny district 900 zay mahatonga azy ny fananany tomobila nipetrahany ao amin'ny birao mahandianany midinay fotony be de be ny olana ny arivo mamo lafo mifambolena mifandrimpalema na mifandripahana ala be de be mampatrika io chef district io zany atao hoe homme du terrain de atala ve raha ohatra ve nanao faute izy de ny synade ve syndicat national ny administrateur civil de iteny amin'ireny hoe aza baikona amin'ny hery politika kosa lay technicien zay zany le tiako tenenina angeza be ao anatin'le fanadiadiana ka mila misarika ny sain'arivo mamo ahako mivahoaka an'arivo mamo sy mivahoaka malagasy hoe aza ataon'olona boky émissaire tsika lasa menatra ako zange zanaka ny district an'arivo mamo
lasa lalaoviny olona am'izany de tsy hitatsika aveo a reny zavatra atao amin'ny fitondram-panjakana hoe ao anatiny za raha teny anao hoe makasika ny odofo zany tena mahafinaritra ny ezaka atao amin'ny fitondram-panjakana ao anatiny zay ny ana namana mampatrika amin'io fa alao mba hivelatra koa ny sehatra ny piaina izay ny resadresaka mahakasika an'iny fa de matomako mivoaka ty vaovao ty amin'ny gazety ihany koa de hoe mikonokonona fanakorontanana amin'ny firenena ny toko fivoy de iny zany zao misy zavatra miseho tany anaty tambazotra zay nalefan'ny olona zaho tena misaotra ny olona zay le izy fampitambaovao ohatray mba hiraha mafantatra hoe de anjaran'ny mpanao gazety ny any manadiady hoe marina le ty sa tsy marina manapirofo ny zavatra hoe fa ny anay tenao zay matoa alefanay eto le izy sy voapirofo marina de ofisialy de reny ny zavatra misy reny farany isorako ny filohan'ny sinady Andriamatoa Rakotondramanana solofitahina lalaina zay namoaka fanambarana raha olona diso a le administrateur civil mpikambanao aminy tsy teniteny ohatran'iny izy fa manana ny mara zay mahafinaritra amin'ireo administrateur civil fitantanana lafitany solotena-panjakana ny fotony eny lehibe ny district na préfet reny de kan'izany zany lalàna ny azo nampiariny fa tsy hoe baikony ny mpanao politika izy ary zay na nafinaritra taminy rehefa miresaka aminy ahako misaky isan'andro na andro any ary mbola niresaka taminy ny antso azy mihitsy aty amiko ny larany de hoe raha mba misy olona anankiray mba fantatro de ny miresaka amiko de mahafinaritra ny dinika atao ka isoratsika zay rehetrarehetra mampatrika hoe miain'ny vahoaka hoe maninona tokoa moa ny député Rodin zay tena mpanohitra ary tena ria miara-manonja ma miara-miasa lehibe district de enao vaovao tonga vo atao hoe politika ny arriviste ve de zay ny arriviste koa misy clé ary mampatrika ok ya zay ny atao hoe famakafakana nentina vaovao-ngezabe mpiaino jaina fa samy nandray tsika fa ny namana mananara varatra moa zany hiditra eo ihany rehefa avy eo any amin'ny faran'ny antso atarby de apita vaovao amitsika ny namana BDG zany zay mampita vaovao ao anatin'izao fandarana okazavy zao ny RNA moa de miara-miasa amin'ny onjam-peon'ny viva manaraka hatrany mivantana an'izay fandarana okazavy zay fa rehefa any amin'ny faran'ny antso atarby izy de ampidiritsika eo izy hitondra an'izay vaovao mba tiany ampitaina indray any mananara varatra izay fa omena ary ny laram-piainy de eto ampanajana trany ny faneo namana Marcel mamefinatra elaela manko tsy de eno eny fa any baolina foana ny andrenesana azy zao tsika vao iresaka kely eto indray voalohany indrindra misaotra bedibe tamin'ny fanadihadiana sy famakafakana investigation sur terrain nataonao mikasika ny administrateur civil tomponantoka ao anatin'ny fitantanana ny arrivement efa niresaka teto ary nametrapetaka fa zay aty amin'ny 335 Fenilvest de tsy poro an'izany mihitsy hoe solomavomboka de hibaiko administrateur civil okazava ny resaka fa sortant grand école reny tsy olona ohatrany hoe androany vao laza député arenanaria de eritreretiny daholo fa feno ny kapoka ao aminy ahafahany manao politika ohatrany tena mahavariana io rangaha io ka ny anay tsotra ny resakay manana ny grand patron ndreo amin'ny lehibe misahana ny administrateur civil ny any malala hoe inona ny ataon'ny olombelona ao anatin'ny fitantanana aloha zava mihitsy niresaka ireo le mitatana le faritra misy azy fa ny député zany pijery mpandalina fotsiny hoe inona ny zavatra mety ilaina ka le olona mpandalina sy pijery ohatry zay ndray ve ny baiko mitatana de ohatra ny tanaky ianao ka zay aty amin'ny 335 de manao amploavo miala tsiny re tompoko oka re tompoko ianareo tomponandraikitra mivatana ao anatin'ny fiahina reny olombelona ohatran'ireny mba tsy analanala azy fahatany fa matoa izy mipetraka ao ary efa niaritra mafy vao io zao ngiarodin resanao tsara atao amin'ny miara-manonja isan'andro maraina tandrorivo zany miara-manonja nefa hatramin'izao mbola io ihany rangaha io ny eo vao niakatra tily anankiray ty milaza député ilatsaka filoha-pirenena ao zao fotsiny tenenina aminao monsieur le député tena voasaika apita aminareo am'le journal iny fa moa tena zay ny sorako anareo mirahalahy tao anatin'le hoe fanadiadiana lalina ataonareo hoe mahita an'ireny fa saika apitany mihitsy de iantrony ao amin'ny aty amin'ny eram-pirenena manao hoe efa tsy tokony ho alana am'le olona ve ny izy azy ao anatin'le sombam-bahoaka ka hidirany ao anatin'ny fanadiadiana fa reny ny tena atao hoe tratram-bodiomby ao anatin'le hoe fanomanana fanakorotanana an'le firenena aminay reny zavatra reny ny atao fanomanana coup d'état aminay zany zavatra mipetraka de tsotra zay tena mialatsiny
sporo an'izany hoe ao anatin'izao fitondrana zao a de misy groupena olona manana hevitratro ohatran'ireny de hoe tena anakoritana le fanjakana tsy matahotra fanakoritana antsika fa rehefa tratra ohatran'ireny kosa izy a de tokony mifaizina satria 2028 efa mazava be nge tsy maintsy atrika an'io tsika na inona eny na resaka eo ny zavatra mipetraka de zao za raha rohony izy an'ireny de tonga de amorolona ao arivomamo ny anay tsotra avoriny ny olonao de lazao azy lazainao fa ny anay fantatray de tsotra misy tany tandalana eto Madagasikara tsy hoe fa nananao zavatra taratasy any aminao le hoe tsy azo atao inona ianao na tsy azo atao inona fa ny fantatray de fa mihoatra ny tokony ho izy reny a ka hiatrona ny fitondram-panjakana hoe jereo ny tokony ho izy a mba tsy hisiny fanelingelenana indrindra ao anatin'ny fitantanana ny arivomamo zay hoentin'ny chef district amin'izao fotoan'izao mamevonahitra misaotra betsaka anao Martial tamin'ny fanadihadiana sena ary ianao tsy mijoro raha tsy efa zavatra feno ohatran'ireny satria reny ny expérience nananareo sy mampatrika mifandinga sy mifametrapetraka hoe jereo kely nyzao fiaraha-miasa misaotra nareo midala toy izy fa tsara ny asa zay iatriketatika isaona betsaka ianao de makasitraka tompoko andrasantsika ny andro manaraka mirabanao tompoko miraba tompoko ela zay tena eno ny andro anao fa sana fatratsiny tamy Natorandamina mana Martial fa tena reny teo marary vapafatorana amin'ny tinao re de zany da zavatra mba hoe fa lao izy ahoazy amin'ny tin'le enina 303 hoe alao azy izy hita am'izany 2028 fa raha zany fanongana fanjakana zany mpitondram-bahoaka ve anao de aongana fanjakana tsy aloha andeha izy de ho hita zay taony fambolera sakay ve nainy zay de fa zay mba hoentindery any atya Antananarivo atao mandeha any amin'ny faty fa raha atao de tatako ny tanako raha mety lerangany fitondram-bahoaka na Ambatondrazaka zay hoe anao Singolo Batita eraka na Antananarivo atamaty tatonga any Antananarivo raha ohatra hoe ilafilo-pirenena atao de fa fondoka fa azay misy izy de vitasika ny atao fiaingany fa 2028 miona ry fitondram-bahoaka na Arivomamo fa de makasitraka mampitahitarika de makasitraka namana Martial fa mahafinaritra marina menanao fa tamin'ny radio ary tany any baolina ihany anao mihaino fa de makasitraka ya isorana betsaka ianao de makasitraka tompoko mandroso eny tompoko Allô mirabanao tompoko tompoko raha de viva zavatra tiako tenenina fotsiny mikasika ny hoe fitabahana amin'ny raharapitsarana voalaza ny constitution mihitsy fa indépendance justice mitsara mpamoakadikana ka tsy tokony hibaikina hitipika amin'ny pety aboakan'ny fitsarana mihitsy ny député raha tsy afapozy a de manana droit manao appel tena marina zay tokony lalàna zay tokony zay mihitsy lalàna zay de zay tokony arahana raha tsy afapo fa tsy hoe enao na de tsapasapaka na ny filohan'ny republika tsy miteny izy tsy misabaka amin'ny raharapitsarana koa hoe député tsy sanatry hoe manambany fa député rery anao de enao na de tsofoka amin'ny raharapitsarana zany fa de maka heriny eo amin'ny fitsarana Arivomamo to isorana betsaka ianao zay koa eto manaraka anay mihitsy ny dossier toko sy andininy mba tsy fandikana lalàna eto rehefa miresaka fa manjary voafitaka le olona de tsy mety eny toko miraba tompoko miraba tompoko tsy anay no ka sosoka be fotsiny afaka mamirina miantso a eny tompoko miraba tompoko allo mirabanao andriamatompo Patrick miraba tompoko mirabanao andriamatompo Anogazety Martial Randrianazo karangava tena tsy niny fotsiny zany zay fa zay vao nahita nanao ny fanadihadiana rehetra momba ny Arivomamo a efa nandray fitenenana teto moa tena tamin'ny afako mazy fa tena niandry an'izay ivirinanao ary andraisanao fitenenana eto amin'ny aokazava zay vao tena hoe mazava ary zay le fandarana aokazava manao antsoa fotsiny ho an'ny vahoaka ny Arivomamo tantsatsika tsy manambany tantsany tena raha hiteny an'izany fa aloha mifototra any amin'ny fambolena fa aza manaraka ny olona andeha hosariany fotsiny ianao de avy anao a aminy mifonja ny midina an-dalambe fanongana mpanjakana de mbola verika amin'ny vahoaka ny Arivomamo mivoaka ny lalàna zany tany misy tandalàna Madagasikara tsy izay député manao arivista mitondra anareo any am-ponja tsy ahavitanareo any am-ponja io
nandia tamin'ny lohany araka andeha anotsongoloka ty batita mandrapatonga ty amin'ny fitsarana anotsy fa aza manonao foana ny tombotsoany io no de davy efa manao ny fanjakana manana avantage be zao nareo amin'ny fahatandrefan'iny amin'ny fampandrosoana ataon'ny fanjakana de ity député arriviste kely ty reny andeha ampindika nareo any amponja sana ty hoe ivoaka an-dalambe navery kely tamin'ny fefanteny tamin'ny alatsinainy efa nisy ny seho azo dada amin'ny mpanao politika raindahany teto Antananarivo hoe hidina an-dalambe fa tsy nasarika vahoaka zany satria inona ny antony sorona ny vahoaka zay mandeha ny vahoaka mandeha an-dalambe hatramin'izay le mpitarika tsita mietety ianao fa hitan'ny député iteny an-dalambe any satria mpitandro ny filaminana dia ampifantariko anareo arivo mamo fa tsy maintsy hitarika aloha no alainy voaloha tsy mijery izy hoe député izy fa amin'ny mampitandro ny filaminana azy dia tsy maintsy sarika izy aloha de ianao zay ho apresian kely eny zao teo le tetika draty zany entina hitaritana vahoaka efa fantatra ingeny amin'ny tsony dada teo hoe tokony andray fepetra ingana ny fanjakana satria efa voaporofo amin'ny ronapeo iny de efa andraisana fepetra zany zay ka ny angavy mampafantatra ny vahoaka an'Arivo mamo mahaiza miaina mba tsy hahita loza any amin'ny kakazo teny mavesatra zay makasitraka mampatrika makasitraka Andriamatoa Marshal so navetsaka ianao de makasitraka eny tompoko miaraba tompoko io zany misy toetran'olo loatrany loatr'izay io rangazy karazan'olo eny zao ty manindrinindry manao ditiko be lehibe ohatrany io zany natrea nanany ianao hoe niseko ny service anao le tsy mahay administration kory raha ohatrany eny mpandeana misy zavatra tokony arahany eo de ianao tsy nanaraka ny lalàna hoe voany vola ianao mitabatsabotra io misy ohabola nataony Ramatoa Lalatina Ravolomanana zay tamin'ny latakiny gasikara penso tapotapo pasoava anao jusqu'à amin'ny latako sy ny tsaravo de ohatr'izay io rangazy hoe na fotro zany de nieritreritry hoe mambahoaka de hoe anao hoe lataka filotireny io zampandeha amin'ny lalan'iny matsy io fa nilazako tetiko fa reo taxi blose mety atosiko reo radio io zany efa maraitsy arizy io fantatry hoe le réservera zay zany de tena hoe tena mankafy an'le radio sa tsy mba hoe teheny hirahira zany ambony tomboka io zany nataotry zay io tsy haiko hoe tereny sa ataony ahoana fa io radio an'zareo mandeha zay nataoty olona mpanao ditiko televize mitetika asan'ny andefan'iny tena engarana mitsy na diro na mirano zao hoavy iny ataony fitondram-panjakana de tsy fantatra izy zany ohatrany hoe mirava zay zany sa ahoana ny mpandeha ohatrany hoe ny nazy zany ohatrany hoe afaka mandroso rehefa mandeha ohatrany hoe zakanana zay sa ahoana amin'ny io tsy ho lasa lavitra zany zany miteny mitsy io matsy andrifatra foana io zao de zany tena hoe mandehana mitsy ho ahitana io tazanina malagasy mantsy ny filozofia malagasy hoe loi legislateur ny mandefitra amin'ny mantana fa amin'ny olona mpanoatra hoe jerentsika ny atarany tsy hoe tsy maintsy bona amin'io efa nitotanena so nabetsaka ianao de makasitraka eny tompoko miaraba tompoko allo miarabanao tompoko miaraba man nia zany mba tiako lazaina fotiny amin'io député an'Arivo mamo io talohan'ny latsahan'ny fifidianana izy io hoe iarareo zay verompisianina de miantso foana ny olona hoe radio fivoarana de vao fitany tamin'io ny vahoakany Arivo mamo sy ny manodidina fa raha ny tena marina hitanao ve Andriamatoa député no misy ny kizy misy ny omby nefa ny olona narokazonako amin'ny kizy tsy hitanao ny eno an'izay foana taloha ary ataminao député zao ka zay mba ohatra hoe ho amidra plateau eny de mba avalihoany amin'ny radio hafa tany zay zay ihany manko de makahery antsika rehetra sasa betsaka tompo enja zany isorana betsaka ianao de makasitraka tompoko eny tompoko miraba tompoko mirabanao tompoko marina le misy na journal na tsy zeny hoe cybercriminalité ohatrany izy de mahay loatra hoe Facebook tompoko sodanina tompoko jereo hoe journal ao page Facebook eo de mahita vaovao anao de hitanao za eny mandroso tompoko miraba tompoko miarabanao namanamamy de miaraban'ny namana Martial de miaraban'ny pety atao rehetrarehetra
tena mahagaga marina le atao hoe solom-bavam-bahoaka. Raha mihaino famakafakana tenenareo tao dia hoe niaratra teny akaty zany ve le mpianatra avy akaty ve zany ve ohatr'izany ve le toesa hoentiny. Nalefanareo teo le tervina tony tamina resaka inona moa Facebook zany moa tsy manao Facebook fa le za koa zao naheno an'iny gaga be hoe toetsainan'olona manam-pahaizana ve tompoko manao azany. Amiko zany ny olona manao zany miala tsiny sanatria manambany fa amiko olona tsy mianatra manao an'izany hoe andeha ho tapahana ny lalana ridy anarama olona 500 zany ve tsy toetsain'olona dahalo kandroba eny manao an'izany. Ndia solom-bavam-bahoaka zany dao nga ohatry miseho azy disy tena tafahoatra loatra le zavatra teneniny ka tokony ampiarina aminy ny lalàny zay dia tena miantso mihitsy ampiaro aminy magnano lalàna zay ihany. Mieritseritra ve izy anao filoham-pirenena ohatr'izany toetra hoety zany ve le toetra ny olona manam-paizana ve zany paizana zany ny olona manao ohatr'izany ve solom-bavam-bahoaka marina ny teneninao teo na manao Patrick tapotapoana fahefana raha namana anyka miteniteny foana tena mampalahelo le toetsaina raha zany toetsain'ny olona nianatra tena mahamianatra aloha tsy mianatra raha ohatra ka hanao toetsaina ohatr'izany. Tena eto dia ny ataon'ny tompona ndraiky tokony ho samborony io raha namana io fa lasa efa miteniteny foana ary tena zavatra hoe pirofo mivaingana rangah reny tena zavatra hita maso reny maninona ianao solom-bavam-bahoaka no vai tompona ndraiky fa fahenao no izy zavatra tena tsy mety indray zany sotrandrindra tompo isoana betsaka ianao dia mankasitraka miraba tompoko. Allo miraba tompoko. Salama Mam Patrick, salama Mam Nasiana, Jaratani, Bokari. Io zany ho alefa tineny piatriny maly hoe aiza le tapotery ino kitikia reny le député voatafiditra amin'ny tony le ohatra teo reny de mahita le zavatra nataon'ny olona de hoe anao kopikole any ane le izy hitany tsy mahatohatra tsony le famerana taria da ahoana zany ny atokavo mena zany le anaovana le candidat filoham-pirenena de mitovy alialina anankiray iny itisy danitra sao de mba mavotetry-bohatra na raha mandiniky resaka filoham-pirenena mihitsy reny de ho azo filoham-pirenena fa filoha-tany ohatra ny tena tedaviny mitovy amin'ny anankiray le député avaria Tiliarary tena paikadzy satria efa tsy mahasehaka tsony le mpanohatra sy an'olany any any e tohizy dao ny fivoy rehetrarehetra sy fivoatra rehetrarehetra satria zany mieritsery zany amin'ny manta manaraka mety tsy hita tableau teo zany ny C5 any amin'ny député na eto Antananarivo ara tsy hita député matsontsika amin'ny 2029 zay jereo tsara zay ino moa zany tokony andehanan'le député Manjakandriana any Arivony Mamo na atao hoe député mitovy firehana am'le fivoarana inona tokony andehananao any enao ariny tokony profité zao lalanteny godana io autoroute mandalo ry amin'ny district Manjakandriana Asadabeky Ambotrano Mahitsy tokony profité any tokony andehanan'le député any Manjakandriana fa tsy andehan'ny Meriteto Ambotry Manjakandriana nenina tamina nasorana ny Tanamasoandro teny rehefa lasana Rivony Mamo sy any Meriteto kely le Tanamasoandro tokony zay tokony atao le zay tokony hoe député voafiditsinany akabeazan'le sasany ieritseritra ny olona hoe zao io hoe diavoan'ny député Zokiary tao Rivony Mamo zay io député io fa ie sady izy defa miady amin'ny chef district defa tato bary ndray ny divanao voakatoko sotro be anao farany resaka pré-campagne amin'ny martial afaka manao propagande anao fa propagande amin'ny asa ny tokony ataonao atao tsara le asa fatao le apri le fitondrana am'le Tanamasoandro de fitrany aminao grande zany amin'ny teny vetivety mahazo lalana ianao fa de pré-campagne le filoham-pirenena le filoham-pirenena fa vitany azy Valapari aloha bitabitao anatiny ao sisa toto fa Valapari ny azy efa vita fa tsy Arivony Mamo de hoentinao anona de olona dimisenina metsena amin'ny teo martial no alaina eo fe de critiquenao daholy resaka fiadany resaka ifahalananao amin'ny district de critiquenao hatrany amin'ny fandripahalemana fahasalamana inona daholy izy teo critiqueny daholy hatrany amin'ny fitaterana atany radio leriny mety tsy manara-dalàna fa mety dépasse lavitra be ny fréquençage du radio io zay koa zao tokony voarahany
Tira tsara fa ohatrany mandeha androany elabe. Marina mihitsy zany mila verifiena. Ya isorana betsaka ianao dia makasitraka. Namana Martin efa teto ihany koa izy mpanao gazety tao amintsika avao niara-niasa tamin'ny tena ao anitra amin'ny ao anaty izay efa tany toerana koa izy amin'izao fotoana izao manaraka akaiky ny zava-misy any Mertsetosika Arivo Mambo rehetriny mivatana any izy hiditra mivatana eo ihany koa izy apita vaovao aloha amin'izay vaovao mety misy satria misy an'le grevy mitarika olona miale makadaza le fampidirako la io dia rehefa miditra moa izy dia raisitsika avy hatrany fa mba vaovao mba mipita ihany koa zay amin'izao atoandro zao ya eny tompoko mirabanao tompoko allo miraba tompoko okazava eny tompoko mba saiky tondra fitariagna mba zafady avatiany fity jouvence avatiany fity antsoy oeto mifanehoakevitra oeto mba saiky hoe hita regny tompoko amin'ny zavatra misy amin'ny ministère finance ao amin'ny DGI efa taogno maromaro efa 2 ans manao demande d'affectation hagnano rapprochement familial ao affectation tsotra mbola tsy mivoaka hatramin'izao ka mba mitaregny tompoko fa mijaly zay mba mitaregny amin'ny ministre ny finance amin'ny premier ministre amin'ny filoha-djena président adjena Andry Nirina Rajoely tompoko ia isorana betsaka ianao mino fa tafitany amin'izareo zay hitahitanao zay misy miaino foana nge io tena misy miaino reo eny tompoko miraba tompoko eny tompoko mamy atiandava-mampandresitra voalohany eny tompoko anao hevitra kely am'le iria amin'ny an'lery hitanao iria mpiara misy an'le lalana pavy mahitsy makaty amin'ny tsenabe sotry mandalo amin'ny poste iny de mandalo amin'ny teleferiky de mba raha azo atao mba apitapitao amin'ny tompona ndraiky fa misy lalana pavy amin'iny de lepina be le izy tokony hoe aremma zany de mba ampila tsara mitovy amin'ny le nama eo amin'le izy misy rano maloto mivoaka de tokony hoe mba rectifiena zany mba atao zay mba mahatsara azy satria efa mba mandeha misokatra koa le teleferiky de hitako foana le izy rehefa mandeha eo de zay mba hoe mampitapitao ia isorana betsaka ianao dia makasitraka resitsika ny antso manaraka rehefa misy eny tompoko miraba tompoko salama mampatrizy de miaraba Mariel eny tompoko okazava le resaka de mazava be moa zany le resaky nareo mirahalahy teo fa ho an'ny député Pujoy avy any Arivo Mambo de 2 fois 3 égale 9 zay ny tena marina de mitady fomba rehetra anaporofona an'izay député io da zay nafafa mena moa zay le filazany hoe mena ny tony zotra de atao litany daholo ny zavatra rehetrarehetra hoe fandre-palemany fahasalamany fampianarany alatromby rehetrarehetra de zao ny tena marina tonga ihany zany voaporofo arak'ilay orona peo teo fa any amin'ny fanoganam-panjakana le izy satria matsapa lay mpanohatra fa masy lay fitondrana de natao daholo ny fomba rehetrarehetra de tsy hita ihany hoe inona ny tena marina amin'ity fitondrana ity de alao akorotana vaty ambanivohatra lay izy raha ny tena marina nge io député io efa ela ny tianao ny zavatra io ary contre-ny tamy ohatran'izay fotsiny zay tadidiko le hoe hybride le vary safotra le Chine fandraisanareo teo moa ingénieur agronome ianao de milaza zavatra tena trany hoe fanohatra amin'ny zavatra ny anaranao za moa de mametaka ny anarany hoe député sakay satria zay nampitahany olona na voafidy azy tao amin'ny district any Arivo Mambo io ka le izy zany de mazava ny zavatra tsy niatongavana fa fanonganana mpanjakana ary izy moa zany de fa manao propagande amin'izay hoe anao filoham-pirenena ka manamasy ny tenin'le olona teo hoe inona moa tsy andraisana andraikitra tokoa ho an'ny ao amin'ny antemera
firenena aloha voalohany indrindra hoe efa misy député manivaka ty a dia mazava be le profo teo a tokony ho zantsony le toerana misy azy faharoa an'izay mikabaka manao bingo manao maso a fahalovana ny andraikitsy ny sasany inona tokoa moa zany ny bakiony natao hoe chef district zany zay toko hoe kory manana maizy azy zany eto Madagasikara ary grande école araka ny teny Batatokry teo tamin'ny école lambony reny no nivoaka dia nao député mivaikivaika hoe zao marina fa hoe vola siady raha nampatana zany zay tantanany député a izy mitsinjara azy ezaky ny commune fa tena mpanjakana koa manana ndraiky teo anatiny ao ka za zany dia tiana mafy eto sotranareo aloha sotran'ny marsala nanao any investigation teo a dia tena te hiboste anareo a zany hoe na itsika hoe aray andraisandraiky ta io député io a fa efa mihoatra ny borona sapas limity zay ngambany teny hoe efa mihoatra ny fiesy ny zavatra ataony a ka tsy hitako tsony zay tokony andrasana amizay fa tsika koa to dia mandrimandry manana retina hainareo ihany ny fanao politika gasy mahay manareo ny zavatra misy mahay mandrehatrafa ny fotsiny zao e rehefa tiaka ny vahoaka nareo explosion sociale ireny baria reny alaina tahaka filoham-pirenena zao dia mahay hain'ny filoham-pirenena makampon'ny gasy a mivoaka tsy ny rana vahoaka rehefa reny ny zavatra misy fa raha nareo raha zavatra ataonareo io a tsy ahazatra vahoaka zany nareo na andeha ambany lohanareo aza satria toetranareo ny fomba fiteninareo ny hevitra rosinareo a hitako zay tena vaisana azy ny olona nge zao fa fanosoana ny inainy le korotana jay zay ny tena marina dia alao a androso satria tsy nandroso Madagasikara mahatonga le Madagasikara tsy maintsy mandroso Madagasikara atao anaty lavaka ngeno ampiakarina ty ambony aty dia omena anala mainty ary zao teneniko amaranako azy hoe ny zavatra tomboka rehetra dia mijanona taony fesy nanomboka azy tika ohatrany olona rehetrarehetra manamboatra trano tsy maintsy mba mijalijaly kely miafyafy kely mba tsy mihinan-kena mba tsy mihinana matiro fa rehefa vita ny trano a afaka mividy écran plat amizay mividy salon cuir mividy raha fanaka palissandre sy ny karazany ma afaka manao sakafo be amizay satria efa avy miafy ohatran'izay nge zavatra atao io e ho avy zao lay groupe be avany anany na le avany tambatazy a mijalijaly tsika rehefa tafapetraka io a ohatrany nofinofo zany de le fazy zany efa io koa ka ny tena marina manao le fanjakana fa ny an'le député moa de tondro votamena tsy manao ninina lay fanjakana zany raha fa ozaka andray fepetra io a fanjakana satria efa mihoatra amin'ilay andro de fa ino profo a de manatena misaotra betsaka marsial misaotra betsaka mampatrika alohan'ny afandray sehatra aloha iaso navetsaka ianao antso anankitelo sisa andraisitsika antso anankitelo le hitondra amin'ny famotinana ino tompoko miraba tompoko mirabanao tompoko ie ampafantarina an'le vice député io hoe inona moa natao hoe député e faharoa inona no andraikitsy ny député de fahatelo a inona no asan'ny député asay jerevany ao anaty lalam-panorenana izany zavatra izany de hitany ao daholo hoe zao ny atao hoe député a zao ny atao hoe andraikitsy ny député a zao ny atao hoe asan'ny député fa tsy fantan'le izy tsy mijery an'le lalam-panorenana ao anatin'ny lalam-panorenana andraikitra sy asan'ny député izy tsy fantany atao député de olona ofidim-bahoaka ofidy beso maro ny asan'ny député manara-maso asay fijerevana zany ao anaty lalam-panorenana asay fijereva fa tsy ahitana matsy le zavatra de zay moa mitete foana fa ny eritreretra hoe zay député de zay mpanoralala zay ny rôle de zay no anna de fa asay fijereva ao anaty lalam-panorenana ny andraikitra atao a sy ny atao hoe député de tsy izy soatra to zao nabetsaka ianao de makasitraka mandroso rehefa misy antso ino tompoko mirabanao tompoko ino tompoko tena mety iny tonga de atao gagazo atao sarika-panino de fa vita sora tompoko zao nabetsaka ezao de makasitraka antso ray farany ary antso ray farany a amaranantsika ny antso amin'ny finday
034 iny antso ray farany ary eny tompoko mirabanao tompoko efa garanty appella zay vao tafitaty fianarana soa eny tompoko fakasitaka namana papir fa tena hita hoe mifanahaza misy rasa hoe akanjo zany le izy hita hoe akanjo mena tena mena tokoa ny tiako lazena dia hoe ny mitandaharana tsynyfarana aoka azava dia tena mazava tokoa le resaka marina dia marina tokoa fa atego am'le députena rivomamy teo fa ny asana députena dia kamolavola lalàna kanao tato zay fa sy manaratsy olona marina dia marina misy le teny le olona teo ary tokony andraisina fepeta misy sahala ny amin'ny football io sy tokony ho carte jaune fotsiny fa efa tokony ho carte rouge mihitsy azy le ka zareo mialokaloka ohatran'izany misy zao zao mialokaloko amban'le hoe tsy azo fa le tamborona io zay moa fa niteniteny fa misy député manao an'izany tapaka amin'ny raha raha-pizarana koa tsy bata amina koa zay victime zany de tapahy le raha raha-pizarana de mandarina raha samihafa misy le pouvoir legislatif tokony raisana fepetra satria efa fanokanam-panjakana misy le izy sa inona sona fa tokony hoe andraisana fepetra aminazy fa de député zany manahirana zay fa azain'olona hoe honorable misy fa ohatra tena fonahy manao fepetra misy député araky le zay moa ty manao fepetra fa inay lasakana veritena reseo ka andraisy fepetra misy de manona andraisana satria manahirana sy mierikerika tokoa mahatonga zany ny propagande tena tsara indrindra dia fanaovana asa soa indra aminay fa famaraparana le ten'andriamanitra le fa tena mandraoza kopa tokay fa nadiny safisafikolo manao hoe dia mahalala anao soa nefa tsy manao zany elika ho azy zany makasy aleony manaraka koa ia isorana betsaka ianao dia makasitraka makatela indrindra tompo ka zay indrindra nge isorantsika tao anatin'izay antso rehetra izay a tao anatin'ny fanehoan-kevitra tamin'ny feno fanajana ka zay mihitsy ny eo amin'ny vaovao zao hoe ny antoko fivoy dia mikonokonona fanakorontanana firenena voaka vaovao ofisialy iny zany nanao zany zay ny fikarohana goavana be hoe inona daholo zany zavatra zany de nahity zay de mbola nanamarina koa zay tao anatin'ny Facebook sao de montage tony sao de zao tony andao hoe maritsara jerena tsara andao adiadina tsy na kay jerena tena veton andao voaka fa zao zany anisan'ny porofongeza be ao anatin'le fiketriketrehana fanakorontanana ny zavatra tena mampalahelo mantsy de zao le fivoy voatonona le fikambanana zany kanefa ny anakireo dia azo antoka ve fa le olona mpikambana rehetra amin'ny fivoy raha hevitra amity mety voafitaka koa le olona pitarika izo mety voafitaka koa reto mpikambana rehetrarehetra reto ary betsaka eo ny ara-dita amin'ny filoham-pirenena sy nanampy betsaka amin'ny fitondrana koa ny olona amin'ny fivoy ao ary voapirofo zany fantatra daholo fa tena ohatrany hoe zavatra tena haka zay no anotsongotsika ny marina rehetrarehetra mba hifampitandremana sy anina rehetrarehetra andraisana fepetra ihany koa anatin'ny fandraisana fepetra amin'ny zavatra tsy tokony ho izy sy tsy tokony ainan'ny firenena sy ainan'ny vahoaka eto Madagasikara zany indrindra satria anisan'ny goavana be zany averiko foana hoe olom-boafidy zany iny hafa mihitsy ny zavatra takin'ny olona amin'izany ary andrasan'ny olona ka tia indray nefa ny olom-boafidy tia ny mandeha manapoizina ny ao anatin'ny fikambanana sy ny ao nga mbola anisany teny zao hoe avy amin'ny fivoy ka mitsangana milaza fa nanamafy ny fahamarinan'ity député ty misy hoe marcel dena mbola tsisy miandro koa tsika manko hoe iza ny teny zany zao manomboka eo fa melohan'ny amaranantsika azy vetivety de efa ao amin'ny antso Antarbio namana BTK mananara-varatra aloha mba henotsika amin'ny vaovao vetivety avy any mananara-varatra any ao anatin'izay fandarantso zay mifampitam-baovao hitondra ny famotinana atsika ia tonga dia maly ako misy miteny hoe podromo i député Antoine dato Jérôme be ny tanàna Ambohimasina haitsika tsara zany ngia mora fetson'ny olona azy olona raha mora be tsy mba mety miteny mihitsy izy tanao fa Antoine ihany miteny rehefa miresaka zay aloha mba atao hoe mambabo ny fony satria toerana mamoaka bary Ambohimasina ao aminy misy an'ilay hoe Tojigrin ny afarantsana de midina ao eo Ambohimasina midina mako afarantsana ino ny aloha faharoa ny makasika ny Jirama koa de misy vovoanako mahafinaritra tia ndray de hoe manomboka amin'ny sabotsy efa vita daholo ny fanamboarana ny lehilahy le tetezana makaty Antananarivo avy any Toamasina akeny Ambohimanambola anomboka amin'ny sabotsy zao ny fitaterana le générateur milanja 7-7 tonnes ary dia hita mipetraka zay misy koa moa ny installation le centrale solaire fa makasika an'izay dia za tsy député an'Arivomamy fa zanaka Arivomamy manao antsy vonjy eo amin'ny ministre ny angovo ny secteur ny Meritsetroska Jirama
fa ny nanao izaka be ny fitondram-panjakana avy ambaty miravavy nandala ny mekotsirana tonga atsary tanàna tonga tsorokahatra ary tonga amin'ny fokotanana tamin'ny marina farany andrefana amin'ny fokotanana komina ambaty miravavy tonga eo mipotoanjiro dia nandeha koa niezaka avy any amora ranona tongona tamin'ny andronay 2003 dia tonga tao amin'ny mora ranona tongona ny jiro fa aretana misy ny bioannex efa eo dia efa nahazo jiro tonga amin'ilay avarabohitra dia efa tonga eo amin'ny tapitanana ny fiainomanana izay misy nireny vohatra ny fokotany ny poto fa milaza ny olona hoe hoendahana indray dia manao antso avy amin'ny ministre Nangova hoe tena eo anelanelany tsy misy 1 kilometra vol d'oiseau intsony 1 kilometra vol d'oiseau le tamin'ny marina sy fiainomanana hoendahana indray ve le izy dia indreny vohatra tena tanana be olona zany ampidymby sy fiainomanana ary avarabohatra tsy nanana zany dia eo mitady hoe ireny vohatra ny fokotany hoe tsy mena jiro mila azavany zay fampitana dia ataontsika ngeza be zay famitianany zay isorana ianao Martial niaraka tamin'ny teto indray tsika moa mpanadinao kazavatra any ary zay indrindra moa mafisina arpiainy hoe ny vaovao marina sy misy no entina ary hoe ino ny zavatra misy zany tao anatin'izay ka dia io samy nanana ny fanehoan-kevitra avokoa manaja demokrasia ihany koa ny mpiainy ny okazava ao anatin'ny fanehoan-kevitra voamaly koa ny namana Richardson ana zavatra vetivety dia voaray an'ny olona tsara mihitsy zay resaka demokrasia zay ohatran'izany koa zao misy ny investigation zay mbola ho atao amin'izao fa tia indray amin'ny herinandro hoentintsika pastera tena manao mampiteny ny anarany ihany koa amin'ity resaka alatany sy satria fa efa manangona n'le vaovaotsika afa ny vaovao ngezabe azo mena aloha dia zao efa voaroaka tso pastera tso izy tao amin'ny efitsika io efa voaroaka tsika normal raha voaroaka zay moa le toetra fa hoentina amintsika koa zany vaovao zany satria zany koa anisany mampiteny ny anary hatrany amin'ny fitsarana mahafantatra ny anina pastera tena metimety koa ngamba mba hisorona aminazy koa ny anarana hoe pastera satria efa voaroaka mahapastera azy moa izy zany efa tsy satria efa nanontaniana tsara koa ny tao amin'ny efitsika io fa tsy ohatrony zany pastera zany io fa mipotra daholo ary ny zavatra rehetra normal raha ohatra ka nomen'Andriamanitra ny fanahy masina ny pastera ny efitsika io namantatra ny zavatra misy ka nandroka azy tso pastera tso fa dia hoentinety moa zany fa dia hita eo moa fa dia tena nisy tokoa ny voan'ny mafy fa dia hitantsika eo moa zay fa mbola ao anatin'ny fanadihadiana fidinina ifotony maka ny vaovao etserotsika ao anatin'izay satria somary ny zavatra fotsifotsy no vainy pastera maitimaity ohatra mba mahalasa saina ihany fa dia mbola hoentintsika eo zay vaovao zay amin'ny herinandro iny ngamba mety ho vity zay fidinana ifotony zay mamantatra n'izay zava-misy rehetrarehetra satria anisany mampalahelo ty resaka tany ary io anisany mampiteny ny filohantsika mihitsy satria betsaka loatra ny tambazotra somary manahirana mahakasika an'izy io ka mba mbola misy ny anjara-biriky hoentintsika eto amin'ny okazava mitondra ny vahaolana Martial hitadiavana ny zavatra marina sy ny tokony mahitsy dia miezaka foantsika manolotra an'izany vaovao sy zava-misy rehetrarehetra mahakasika an'izay makasitraka Martial hoe makasitraka antsika makasitraka fanavelomany rehetra raha ariva amin'ny fito